eny koa nanatrika ny famaranana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena ny tenako. Ny zavatra tena hojerena zany niafatra nampitaina teo ny fijerena manokana ny mpanao fanatanjahantena mandritra aoriana ny carrière nanany an'le tanjaka satria fantatsika eto Madagasikara mampalahelo mpanao fanatanjahantena mitondra avy ny faneva Madagasikara nefa rehefa tapitra le carrière zany lasa sahirana. Dia nentana zany mpanao fanatanjahantena rehetra sy mipity fanatanjahantena ary mpanona fanatanjahantena anatrika ary avitrika amin'ilay fotoana androm-pirenena momba ny fanatanjahantena ahafahantsika mametraka zany zavatra vaovao ahafahana mitsinjo ny mpanao fanatanjahantena ireny. Andesana manokana koa zareo mpanao fanatanjahantena manana fahasembanana satria olona ohatratsika daholo ihany izy zany dia hojerena manokana satria mahafinaritra mahita an'zareo zany hoe manana fahasembanana nefa manapa-kevitra koa mbola miray anjara dia misy fijerena manokana an'zareo zany amin'izay fanazarantena sy ny fanohanana azy rehefa misy fifaninanana hatrehana. Ny tena marina moa zany misy fédération daholo reny ary adidiny fédération eto amintsika moa mbola tsy tena hoe matianina professionnel be ohatrany any ivelany izay lafiny mampa-professionnel zay mba mikarama le olona atanjaka club sy ny sisa zany misosokevitra aloha tokony diniana lalina anatin'ilay fotoana androm-pirenena ahoana ny anaovantsika anazy hoe mahavelo tena ny club tsirairay ary mahatanjaka koa ny fédération atsika. Ny fitondram-panjakana mazava ho azy manoana foana amin'ny alalan'ny subvention ny équipement sy ny sisa rehefa misy fangana ny atletantsika sy ny mpanao fanatanjahantena manao fifaninanana zany hoe manoana eny foana ny fifinanana. Ho anao manokana anisan'ny mpiparika sy mikarakara ny hetsika nanao na fahitanao raha ataony jeritserika an'izay telo azy. Ataoko hoe fahombiazana aloha zany ny vokatra azo tamin'ity andian'ny fahaefatra ny fankalazantsika ny andro raisam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena satria ny antony ataoko hoe ny zavatra tsara kokoa boarina amin'teo aloha zany dia ny tombo misany hanjay anjara tao anatiny le ny famparatiana maro samihafa atao anatiny kianja ny baria karaha izay. Faharoa manaraka an'izay tombo koa ny ataontsika hoe orinasa izay misehatra amin'ny lafin'ny fanatanjahantena mivarotra fitaovana équipement sportif maro samihafa anisany nampiranty naneho ny mahazava-dehibe ny zavatra zany tato ary fahatelo farany anisany nisy ahitana mpanday anjara ngiza be satria ny voasontena tato daholo ireo fédération izy rehetra ny ligue ary ny section maro samihafa manerana Madagasikara. Zay nisy antako zavatra ngiza be ao anatiny. Ny ao anatin'izany kosa ny fanotrona ny lehiben'ny gouvernemanta sy ny fanotsaina avo zay misotena ny filoham-pirenena teto anisany ngeza be satria mametraka ary manamarika zany fa ny mpitondra dia manome lanja ny tanora, ny mpitondra dia manome lanja ny fanatanjahantena eto Madagasikara satria araky le teneny foana raha misy ny sehatra anisa ahafantarana zao tontolo zao ary mampanampy avo indrindra ny hambom-pirenena sy zay fitiavan-tanindrazana zay dia ny fanatanjahantena. Ka tao anaty zay telo andro zay zany hitantsika teto ny fanotrona ny gouvernemanta ray amanitr'olo, fanotrona n'ireo mpitia sy mpikirakira fanatanjahantena ary indrindrindra nahaliana ny tanora kosa ny zavatra naranty teto satria fantatsika tsara fa betsaka amin'izao zao ny tanora mitsoka ao anatin'ny sehatry ny fianarana, mitsoka ao anatin'ny sehatry ny asa dia ny fanatanjahantena anisan'ny tontolo misintona tsikelikely ny tanora ao tafiditra ao anatin'izay tontolo ny firaisan-kina, tontolo ny fanatanjahantena ary fitazana vatana koa ao anatin'izay. Ino filozofia nin'le cross de solidarité iny raha fitinina zany? Fantatsika tsara fa androany moa zany nataony ataoko hoe azakazaky ny firaisan-kina nampitambatra ny rehetra iny satria tonga ataony na ny mpanao politika na ny mpitia fanatanjahantena na ny mpitondra na no amisehatry ny ara-pinoana na no amisehatry ny ara-drazana indrindra ny atleta maro samihafa izay nandray anjara tamin'ireny. Reny zany mariky ny fiombonan-ko firaisan-kina ary fiara-mientana. Fantatsika tsara fa mandalo piondalana mafimafy Madagasikara amin'izao fotoana zao. Laitsika foana ireny maneho reny amin'ny mpiraitan-drazana fa afaka miray hina antsika, maneho reny amin'ny mpiraitan-drazana fa afaka mampitovy fomba fijeritsika ary maneho reny amin'ny mpiraitan-drazana fa ny fanatanjahantena anisany mampiray ary afaka
manala ny fahasamihafana amin'ny maha malagasy. Tapitra ve sa ito izy? Fantatsika tsara fa fankalazana fotsiny androany anjaran'ny ministera, anjaran'ny fikambanana ara-panatanjahantena maro samihafa no manohy satria hery lehibe ho an'ny atleta sy ho an'ny fédération, ny liga sy ny section ty hetsika ty mba anosika bebe kokoa ary ny fanjakana moa averiko foana fa eo an-damosy ny atleta malagasy anosika ary manampy amin'izay azo atao. Misy ankoatrindro matetika Androany anisan'ny zava-dehibe satria miatrika fikaoram-pireneny tanora antsika amin'izao fotoana izao. Dinihana manokana ny fametrahana ny politika pirenena ho an'ny fanatanjahantena. Fanamafisiny prime ministre teo fa ho anisan'ny teboka ho jerena ao anatiny ao ny professionnalisation na sport, ny sportif. Zany hoe ireny atleta na ray anjara tamina compétition reny tsy janona fotsiny amina fandraisana anjara amina compétition ny fanatanjahantena fa mba ho jerena ny ampidirana ny zareo amin'ny tontolony sy ny asa zay le pont na relais zay zany no jerena hoe ahoana ny fomba fana manao zay na resaka insertion socio-économique ny tanora amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena. Zay zany no anisany volavolaina ao anatin'io politika pirenena momba ny fanatanjahantena ka ao anatin'ny fikaoram-bony pireneny tanora tsika no andinika an'izany ary ametraka an'izany amin'ny latabatra boribory fampiresahana ina ny azo trandrana amin'ireny firenena maro samihafa zay manana ny tanjakiny sy efa manomboka amin'ny sehatra an'izany fisintomana ny tanora mba tsy janona fotsiny amina compétition fa mba miditra tsikelikely raha misehatra miasa.